Falmerabantsika rehetrarehetra indray a resaka kely momba an'le valim-pifidianana sy ny résultat nivoaka eran'i Madagasikara tamin'ny herinandro teo maro be mihitsy ny olona nandefa taty amiko tsy Antananarivo ihany, Toamasina, de misy toerana maromaro ihany koa any amin'ny commune manerana Nosy any navadiky ny fitsarana ny isa. Zany hoe na de nanao recours raha ohatra ny candidat indépendant na candidat mpanohitra de tsy niraisiny zany ary omena foana ny Irmara, ny candidat Irmara ny vaton'ny mpanohitra de atao lany. Misy olona foanana 100% ny vatony nefa izy lany 75% tao amin'le toerana. De napekarina ny candidat Irmara izay nahazo 25% fotsiny. Misy indray natsimbadika, misy nomena 200 voix en plus, misy foanana ny vaton'ny mpanohitra de miakatra ho azy ny candidat Irmara. Inona ny mahatonga zany? Satria ny CENI aloha deja efa nanao ny ataony de ny fitsarana izay eritreretina ho dernier rempart, ny fitsarana izay eritreretina hoe ary fenitra farany tokony itsika siffle hoe stop, hatreto ihany, tiany fetra ahafanareo manao zavatra ary ny fitsarana tokony amerina ny atao hoe rariny, ny hitsiny, ny ara-dalàna. Tsy manao an'izany satria matahotra inona? Matahotra carrière, matahotra ho affecté, matahotra sao de ratsy eo anatrehan'ny fitondram-panjakana, matahotra sao de tsy misy fandrahonana zany ao, tsy misy an'izany ao. Te hanao clin d'œil amin'le fanjakana fotsiny te hanao mpimaso hoe io fa nataonay le izy de mba omeo postana HCC ao zay rehefa ohatrohatran'izay. Zany ny zavatra misy. Misy ny publication nataoko mantsy omaly milaza hoe tena rehefa mandinika de tena le fitsarana mihitsy ny rangory fototry ny afo eto Madagasikara. De ozy izy nareo hoe zao ve anao vao mahita an'izany? Tsy hoe zao vao nahita fa isan'andro de mi-constater an'izany fa tsika zany mieritreritra hoe le mpanao politika, ny administration, ny mpanjakana, ny maramila, ny vahoaka, ny mpanohitra fa tena io dernier rempart io no tsy manao an'izay asan'izay. Tsy manao ny asany ny rempart zany hoe ny imagineo zany hoe iny tokony anteherana, iny tokony anisy hetiketika aloha fa misy olona andeha ho bloqueko eto. Tsy haiko manao anazy filao. De iny dernier rempart iny no tokony ametraka hoe tia ny lalàna de aleo ny lalàna no apiarina. Tsy manao an'izay izy. De izao vadika daholy ny résultat eran'ny faritany. De za zany tehiteny aminareo tsirairay avy, ianareo candidat eraky ny faritany tsy ao Antananarivo ihany, ianareo candidat eran'ny faritany izay navadika ny vatonareo, dikan'izay nareo manana olona ny fidy anareo ary ireo olona ny fidy anareo reo de manantena fa ianareo hitarika azy hiaro ny vatony. Aza mieritreritra hoe izay ve atody miady ambato, manana olona ianareo ao aoriananareo, ny olona izay nifidy anareo. Aza vela iravoravo tanana fotsiny ohatr'izao izy fa tarito. Ary raha isaky ny fokotany, isaky ny commune, isaky ny commune izay navadika ny isa izay nangalarina ny vatony no miainga ny hetsika izay ataonareo tsy araka an'izany ny zandary. Tadio tsara fa isaky ny commune tsy misy zandary 3000 isa. Ka raha miaraka manao daholo nareo zay tsy anaiky,
zay araka tsy anaiky isaky ny commune tsirairay avy mitarika ny olona izay mifidy anareo tsy ho araky ny fitondram-panjakana, tsy ho araky ny zandary izay tarihany General Bomba ny andeha anakana an'izany. Anjaranareo zany zao ny miaro ny safidim-bahoaka, miaro ny safidin'ireo vahoaka izay mifidy anareo, fa tsy hoe ka zay rery ve, zay ve matahotra gandra, matahotra voasambotra, tsy havita anagadra anareo rehetrarehetra raha miara-miantsika daholy. Raha miara, imagineo na dia toko eraky ny faritany enina fotsiny. Maika fa hoe 1700 communes, za sûr fa presque 1000 communes amin'ireo 1700 reo navadika daholy satria efa tsy tian'izany foza zany ny any Madagasikara. Dikan'izay nifidy izay olona tsy foza zany ny vahoaka rehetrarehetra. Dia ireo vahoaka tsy nifidy foza reo miandry ny candidat izay nifidiny hitarika azy hiaro an'izany vatony izany. Ka dia za zany miteny hoe aza miravoravo tanana, aza mandraha kilombiandoha, matoa nifidy anareo le vahoaka dia miandry izy arovanareo ny safidiny. Ary tsy misy miaramila, tsy misy tafika, tsy misy ninina, tsy misy basy maharesy vahoaka zany eto. Dikan'izay tarito ny olona izay nifidy anareo, ary anareo izay nifidy koa atony ny candidat anareo hoe izay reto vonona hiaro ny safidinay dia arovo ny safidim-bahoaka. Valable io ho an'ny Madagasikara ray manontolo, tsy Antananarivo ihany, tsy Toamasina ihany, ireo commune kely manodidina izay nisy andrizay famadiana vato izay dia masahi mijoro daholo. Izara ny joro eo, fitsarana tsy mijoro, ny polisy tsy mijoro, gendarme tsy mijoro, miaramila tsy mijoro, anareo vahoaka amin'izay zao no mijoro. Sady zareo efa matahotra an'izao terrorisme moral zao. Zany nataony General Bomba na hoe manao terrorisme moral hono mipanohitra. Ay zany zareo miorooro ihany amin'ny zavatra tenenintsika. Dikan'izay tanterao amin'izay le izy fa zay sisa ny andrasany zareo ny anatanterantsika any zavatra izay lazaintsika hoe mijoro ny vahoaka. Zay raha fa mandram-piona aloha, zay ny hafatra androany.